Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mipetraka ny fanontaniana manao hoe fa maninona ny andro zoma no lehibe indrindra sy manandanja eo anatrehan'ny finoana Islamo sy ny mpino mpanaraka azy. Valiny efa voalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy fa ny andro zoma ny lehibe n'ireo andro rehetra eto ambony tany, ary izy io dia mbola lehibe sy manandanja mihoatra ny Eid al-Adha sy Eid al-Fitr araka ny voalaza amin'ny hadisy maripoditra. Inona no mety antony? Satria tenenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ao anatin'izany andro zoma zany dia misy zavatra anankidimy izay mampiavaka n'io andro zoma io zay tsy hita tamin'ny andro hafa. Voalohany amin'izany, ny andro zoma no andro nanamboarany tompo Allah subhanahu wa ta'ala any Adama alayhi salam, raibe ny zanak'olombelona sy ny razamben'ireo zanak'olombelona tonga teto ambony tany. Ka tamin'ny andro zoma namola volany tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny Adama tamin'ny tanany anankiroa, rehefa aveo dia nitsofiny nabidiro ny fofinaina tao anatin'izany Adama izany, ka velona soamantsara ary niaina izany Adama alayhi salam. Ny faharoa, ny andro zoma no napidirany tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny Adama tao anatin'ny paradisa, ka niaina tamin'ny pilaminana tao anatin'ny fiadanana ary nihinana zavatra rehetra zay tiany hohanina tao amin'ny paradisa niaraka amin'ny vady andefimandriny Hawa tamin'izay. Fahatelo, mbola io andro zoma io ihany koa no namoahany tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny Adama sy ny mamantsika Hawa rehefa nihinana voankazo voarara izy ireo izay narebirebi ny shaitany tamin'izany fotoana izany. Fahaefatra, ny andro zoma ihany koa no hitsangana ny farahandro, atongava ny ora farany, ary ihany koa aharavan'izao tontolo zao dia amin'ny andro zoma, ary fiovoantsika ao ampasana, ary ihany koa andeha hitsaranantsika eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ary mbola andro zoma ihany koa no hidirantsika ao amin'ny paradisa insha Allah. Ary farany, ny andro zoma dia misy zavatra anankiray na ora anankiray tenenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Io ora io raha ohatra ka mpino Islamo anankiray tsy mitsahatra mangataka doa, manao dhikrullah, manao fanompona maro, ka rehefa mangataka sy mitalao amin'ny Allah amin'izany ora izany dia tsy maintsy hovaliany Allah ny valinavy eo ny eo izany olona izany. Ary io ora io araka ny voalazan'ireo manampahaizana sy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia eo anelanelany solat al-asr ka hatramin'ny solat al-maghrib amin'ny andro zoma, ka aokatsika hitsakaraka na ihany koa hanao doa isaka ny zoma indrindraindrindra eo anelanelany asr ka hatramin'izany maghrib izany. Zay ngamba no fampatsiahivantsika tamin'ity androany ity, ka miangavy anao hanao j'aime, hanao partage, ary ihany koa i-abonné fa mbola maro ny zavatra zay hozarana eto amintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.